Indraimbava ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana 5 andro tsy hahatongavan'ny fotoana anatanterahana ny fanadinana BEPC dia efa tomombana avokoa ireo fanomanana rehetra raha araka ny fanazavana nomeny ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy totosa moa izany raha tsy teo ny ezaky ny ray aman-dreny, ny mpampianatra ary ny mpianatra sy ny tompon'andraikitra voakasika mivantana na akaiky ihany koa. Ravaka Randriamanalina sy Mamy Rasoanevo. Mitotaly 3,7 sy 3 hetsy ireo kandida voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana BEPC amin'ny taona 13 ity, izany hoe nahitana fianana teo amin'ny 300 raha mitata amin'ny taona 12. Ny krizy izay misy fiantraikany mafy eo amin'ny fahefa-mividin'ny tokantrano no isan'ny mahatonga izany. 5 andro tsy hanombohan'ny fanadinana BEPC dia efa tomombana avokoa ireo fanomanana rehetra ilaina ao amin'izany, na eto amin'ny ministera foibe na ihany koa manerana ireo farim-piadisam-pampianarana manerana ny nosy hoy ny ministra. Andalam-pikarakarana kosa ny tambin-karama. Ny ministera moa dia efa manao izay ezaka rehetra izay azo atao mba tsy sehon'ny fisehon-javatra sahala amin'izay. Miresaka any amin'ny ministera finance, resaka amin'ireo inspecteur d'État izay mety ahatonga ny fahatarany fandoavana ny vacation BEPC. Amin'izao fotoana resantsika zao dia efa mandeha ny fikarakarana ny vacation BEPC eto amin'ny faritany Antananarivo. Any amin'ny faritra moa dia voasoratra any amin'ny budget-ny Sisco izy io, ka dia efa samy miezaka daholo ny Sisco rehetrarehetra sy ny draine rehetrarehetra mitady vahaolana mba tsy sehony izay mety tsy haloavana ny vacation ny BEPC. Namafisin'ny ministra fa tratra ny fanambina petraka teo amin'ny fanomanana fanadinana CEPE izay nizotra araka ny tokony ho izy. Nateteo aza ny tsy fahatotosany fanadinana tany amin'ny foibem-panadinana 2 dia tao Ivaona Petroka sy Ambonifotsy Toliara 2 ny 14 Jolay lasa teo, izay tsy avy amin'ny ministera no antony nahatonga izany. Ho tanterahana ny 4 Aogositra ho avy izao ary ny fanadinana CEPE manokana amin'ireo toerana 2 ireo. Moa dia le centre hoe Ivaona any amin'ny Sisco Betroka izay ahitana mpiadina 520. Ny ray indray ao amin'ny centre hoe Ambonifotsy amin'ny Sisco Toliara 2 izay ahitana mpiadina 520. Amin'ny toerana farany ity no averina manontolo ny fanadinana. Raha iverenana ny fanadinana BEPC efa voatsinjara avokoa ireo lazahadina amin'ny fanadinana manerana ireo farim-piadisam-pampianarana amin'izao fotoana izao, ary misy ny fiara-miasa mavitrika eo amin'ny ministera sy ny zandarimariam-pirenena eo amin'ny fanaraha-maso ireo lazahadina ireo.